Fatra tena betsaka tanora vonina ampandroso ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ny faritra Vakinankaratra izay notsidiny ny filohan'ny Repoblika tamin'ny farany herinandro teo. Misy amin'izy ireo no efa miandry fotsiny ny famatsim-bola ao amin'ny tetika Safiarina satria efa maniry ny anitatra ho bebe kokoa no sady anova ho moderna ny fotom-pivelomany. Isan'izany ilovana antenana Ramiarso mivady, Poipiakofakana nofo. Akoho manodidina ny 400 isan-kerinandro no amidin'izy ireo ao amin'ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra Amoronmania. Rehefa mahazo ny famatsim-bola ao amin'ny tetika Safiarina izy mivady dia hitombo hatrany amin'ny 1000 ny akoho amidy isan-kerinandro. Izay zany a dia voalohany aloha sady piompy zay no démarcheur dia nahita an'ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity zay hoe fampandrosoana fampivoarana an'ireo piompy dia zay anisany nahatonga nanao an'ilay izy. Nanomboka tany 2013 zay a nanomboka raha niompy hatrany amin'ny atao tiako hoe 50. Izao zay efa miompy hatrany ataoko hoe any amin'ny 500, malafo akoho eo amin'ny 300 na hatramin'ny 500 isan-kerinandro. Voalohany efa nahita le fanaovany zaroany velany zay tena manara-penitra tokoa le izy. Dia zay anisany tiana tanjona tongavana hoe mba ho anara-penitra nitovy any ivelany zay a dia mba vita hatrany ataontsika hoe 1000 tête isaky ny zay mandeha any le akoho. Tsy takona fen'ny intsony fa sakana hatrany an-trano an'ny tanora ny resaka famatsim-bola. Ianjadin'izany rivo izay efa maniry ny hiditra amin'ny sehatra matianina ihany koa eo amin'ny fiompiana kisoa. Misy ny tetika efa matipaika sy vita andrana amin'ny fiompiana kisoa ka nangatahany famatsim-bola amin'ny tetika Safiarina. Ny antony nahatonga anahy safidy le resaka kisoa ny fana manokana momba le fiompiana kisoa za teny amin'ny MPE tany Antananarivo. Tapa-kevitra nanao le izy. Ohatra ankoatr'izay misy produit kely zay nanaovana essai dia efficace be izy tamin'ilay fiompiana kisoa dia zay no tena nasarika anahy hoe aleo atomboka amin'izay le fiompiana. Produit abazina levure de bière le izy nataonay hoe CAP ny anarany, complément alimentaire protéiné. Dia izy io tena ainga piasa be amin'ny resaka fiompiana kisoa. Dia zay no tonga anay hoe aleo atao le fiompiana kisoa sady ho ataony karazana pilote ampisehoana an'le manodidina hoe tena mety le izy. Le vokatra tiana ho aseho amin'ny fiarahamonina eto Vakinankaratra moa zany satria ny ankamaroan'ny mponety mpiompy kisoa dia tiana aseho amin'zareo le izy dia zay ny antony nahatonga le safidy hoe kisoa. Ary le fiompiana zay tena azo ivelomana satria nahoana zany no azo ivelomana le dépense anao zany a tsy be no dépense anao fa kely fotsiny satria amin'le produit zay le ataony ampiasaina eo a tena hoe mihena atsasany mihitsy ny dépense. Dia za zany raha hoe rehetra hivelona aminazy dia tena mahavelona tsara le izy. Ny tanora tahaka azy mirahalahy ireto any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy dia omena tolo-tanana amin'ny alalan'ny tetika Safiarina. Tsy nitoa azy ireo ihany fa misy ihany koa ireo tanora niofana manokana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary efa manana tetika asa ny volavolainy. Toy ireto tanora nivoaka avy amin'ny ivitoeram-panofanany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana eto Vakinankaratra reto. Azo famatsim-bola avy amin'ny tetika Safiarina avy hatrany ireo tanora mivoaka avy eto ireo rehefa vita ny fiofanany hoy ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fitsidiany an'ity ivim-panofanany ity. Noa mahatonga anay eto androany anampin'ny tanora amokatra ary mba ho lohany ho sangany hitondra fandresena ary ampivoatra ny fiainanareo tsirairay avy. Inona famokarana ataon'ny taony azo? Fiompiana. Zay dia rehefa mivoaka eto ianao tonga dia mino afataona miompy satria hitanao ao misy akoho, misy omby, misy zavatra maromaro ao dia apiny ianao ny fifamanao ao apitsika eto dia misy omby vavy be ronono mihoatra ny 300
parapatonga amin'ny taona ho avy io zaraina ny olona rehetrarehetra piopo rehetrarehetra ho anareo piopo zay fa indrindra ho anareo mpianatra zay azay ny teneniko hoe maro aminareo ny tokony mampiny satria rehefa vita ny fiofanana tokony tonga dia mena lalana rehetra aminareo ahafahana mahazo famatsim-bola ahafahanareo miotra amin'ny fiainana mba ho lohany mba ho sangany amin'izany fiopiny zany ka dia ho anareo tanora aza mora mitilefika aza mora kivy fa matononareo miditra amin'izao sehatra zao dia vonona ny andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena fampandrosoana sy ny fiarina ihany koa amin'ny sehatra misy anareo ka dia mirariso anareo zava-dehibe eo amin'ny fiainanareo zao fa zava-dehibe ihany koa eo amin'ny firenena izay dia anampy anareo hatrany amina ra-pitaovana na araky ny lazaiko teo amreo na amin'ny lafin'ny akona amin'ny lafin'ny omby na amin'ny lafin'ny reo amasom-boly ihany koa ka dia mirariso anareo ho avy aty matetika ary ijery mizotra ny fiofanana ataonareo ary ijery ihany koa ijery akaika ny fanampinanareo amin'izany tontolony famboleny zany rehefa vita zany zavatra rehetrarehetra zany dia ametrakitsika ianareo ihany koa tokony formena amin'izay ny usine de transformation semi-industrielle tsy voatery industrielle be fa ao amin'ny resaka famokarana sy fanodinana an'ireny vokatra rehetrarehetra reny misy karoty aty misy ovy aty misy omby vavy bernono aty zany zavatra rehetrarehetra zany no anapitsika mino fa afaka fotoana foy dia betsaka aminareo niary amin'ny fiainana androsy amin'ny fiainana raha ny mahakasika ny tetikasa fiompianako manokana dia kojakoja misy 3 no hozaraina amin'ireo izay misitraka ny tetikasa fiarina eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Fanamafisan'orona ny ivompanofana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izany fanomezana tombon-dainy andreo tanora vita fiofanana izany. Tsy izay ihany anefa notokanana ny sabotsy teo ihany koa ny toeram-panofanana iray hafa amin'ny tetikasa fiarina izay antsoina hoe Ivoary. Tsika ity ruban ity manamarika ny fitokanana an'ity ivo-toeram-piofanana ity ho an'ny tanora malagasy eto à Vakinankaratra. Dia sokafantsika indray ny takela bato izay misoratra toy izao Ivoary ivotoerana fiarina centre de formation Ivoary ambany andrefana Tsirabe 1 Vakinankaratra inauguré par le président de la République de Madagascar Andry Rajoelina en Tsirabe ce 19 octobre 2019. Foiezaka ny fampiofanana eto satria enim-bolana ny faharetan'izany. Tsy voatery ireo natafitatra amin'ny faran'ny fianarana no miofana eto fa natao an'izay tsy manana diplôma ihany koa mba ahafahany miditra amin'ny fahaleovantena. Ho aparitaka manerana ny nosy izy ity fa fanomboana ihany no eto Antsirabe ary ahasahana ny sehatra asa rehetra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fa ny ivotoerana fiarina zany tetikasa zay fa olona efa nanao demande de financement eto amin'ny fiarina dia restika le olona dia izy zany hoe mangataka hoe za manana tetikasa resaka akoho dia io akoho io zany misy teknika mila atao ampianarina anaovana le izy hoe afaka telopolo andro dia efa mahazo vokatra zany nareo afaka amidy zany le izy efa mahazo rokilao le akoho donc aorianan'izay zany ny ampianarina azy zany le teknika azonana azy io zany le teknika hoe ara-tsakafo mila manaraka resaka sakafo vaksiny misy zavatra maromaro dia mila ampianarina anazy dia ampianarina anazy koa le fitatanana zay le formation le atao miaraka amin'ny OIT le hoe atao hoe germe izy io zany fitatanana orinasa kely izy io eran-tany zany misy an'izy io ary io zany ampianarina ny zareo koa amin'izay zany tsy hoe le teknika ihany zany ampianarina anazy fa le fitondrana projet mihitsiny tetikasa mihitsiny zany no ampianarina anazy dia zay zany ataontsika anatin'ny Ivoire dia ty zany centre voalohany dia misy eran'ny Madagasikara ho ataontsika izy io fiara-miasa miaraka amin'ny MAEP. Mitohy ao amin'ny tranobe ny varotra sy ny indostria ao Antsirabe ihany ny fandraisana ny firaketana ho an'izay maniry ny ahazo famatsim-bola amin'ny tetikasa fiarina.
misy ihany koa ny tranokala azo anaovana izany dia ny www.fiarine.com.